26 desambra Madagasikara mankalaza ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly. Andao hiaraka anao tompomaso ny 20 taona nampiarana ny fifanarahana iraisam-pirenena mifandraika amin'izay. Tamin'ny 10 desambra 2023 no nanao soni tany Mérida, Mexico, ny fifanarahana iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly i Madagasikara nantsoina hoe CNUC ary nankatoa izany tamin'ny 12 septambra 2023. 20 taona aty aoriana, efa maro ireo dingana vita amin'ny lafin'ny fisorohana sy fampiarana ny lalàna, eo koa ny paikadym-pirenena iadina amin'ny kolikoly, ny lalàna isa-tsokajiny sy ireo rafitra 10 miady amin'izany. Ny razambe ny CSI dia teraka tamin'ny taona 2023 ary izany no Conseil national nametraka ny paikady voalohany mikasika ny ady amin'ny kolikoly. Fa taty aoriana tamin'ny taona 2023 ny CSI dia niova kely ny asany, izy no lasa organe stratégique manampy ny fanjakana amin'ny alalan'ny conseil sy recommandation mandrafitra sy mandrindra ny paikadym-pirenena sy ny politika isan-karazany entina iadina amin'ny kolikoly ary ny CSI no évaluateur, izy no mandrefy zany hoe aiza ho aiza isika eto amin'ny firenena amin'ny fampiarana an'izay paikady izay oharina amin'ny fifanekena iraisam-pirenena sy oharina amin'ny zava-misy eto an-toerana. Efa hitantsika, fantatsika 20 taona taty aoriana ny nandaniana io fifanekena iraisam-pirenena io dia mialalina ny internationalisation na ny globalisation ny kolikoly sy ny ady amin'ny kolikoly. Ilaina izany ny fifanomezan-tanana satria raha raisiko ohatra fotsiny zany eto Madagasikara. Eto Madagasikara ny ohatra hoe ny zavaboary na ny arenan-kimbon-tany izay avoakantsika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny kolikoly dia ny arena azo amin'izany dia afenina matetika any amin'ny tany hafa. Na koa ny arena azo amin'ny fomba tsy ara-dalàna any amin'ny tany hafa dia alefa aty amintsika ary atao famotsiam-bola zany. Ka ny fifandraisan'ny firenena rehetrarehetra zany dia nialalina depuis an'ny 2003 tamin'ny nandaniana ny fifanekena iraisam-pirenena io. Tsy vitan'izany moa zany fa io fifanekena iraisam-pirenena io zany no hitsaranantsika amin'ny fanatanterahana ny ady amin'ny kolikoly. Ny indice de perception de la corruption zany na ny notation isan-karazany dia oharina amin'io fifanekena iraisam-pirenena io ny hijerevana ny noten'ny Madagasikara. Ka rehefa makany tsika dia mifampiresaka ary mifanakalo hevitra ary mifampizara fahaizana amin'ny firenena hafa, amin'ireo mpamatsy vola, amin'ireo organisation mondiale ohatra ny FMI, Banque mondiale ary indrindraindrina moa zany fa ny Nations Unies. Ka na dia somary kivy ary isika rehetra amin'ny fanatanterahana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara dia velom-panantenana ihany koa isika satria hitodika amin'ny 20 taona mbola ho avy io ady amin'ny kolikoly io mantsy tsisy farany, tsisy fetrany. Fa ny fanatsarana, fanavaozana hatrany no ataontsika rehefa manodina ny pejy manaraka ary hitodika any amin'ny COP 11 zany afaka roapona indray. Misy lohahevitra maromaro voizin'ny CNUC. Voalohany amin'izany ny fepetra fisorohana izay sahan'ny CSI sy ny Bianco, ny fiampiangana, fitiliana ary famaizana izay sahan'ny Bianco, ny Samifine ary ny PAC. Ny fiara-miasa iraisam-pirenena izay hifarombonan'ny ministeran'ny fitsarana miaraka amin'ireo rafitra hafa. Feno 20 taona katoko izao no niroson'ny Madagasikara tamin'ny ady amin'ny kolikoly taoriana nanaovany ny sonia ny fifanarahana iraisam-pirenena edina amin'ny kolikoly tany Meksika tamin'ny taona 2023. Raha ampitahina amin'ireo vokatra azo nandritra io fepitaona io dia mbola lavitra ireo vina napetraka sika ankehitriny. Teo anilan'ny fahombiazana azo teo amin'ny ireo singa telo nandrafitra ny ady amin'ny kolikoly dia ny fanabeazana, ny fisorohana, ny fampiarana ny lalàna dia tsapa ihany koa ny fetrany niezaka natao ka nahatonga ny Bianco
nanomboka tamin'ny taona 2024 nametraka ny fomba fiasa mampanao, hampitopoina ny ady amin'ny kolikoly sy hampandraisana anjara ny mpisehatra rehetra manoloana ilay ady. Tetsy andanin'izany dia napetraka ny fiarah-miasa amin'ireo rafitra mpanenjika fandikan-dalàna mahazatra toy ny zandaria sy ny polisy mba hahitana fahombiazana bebe koa. Nateo aza ireo fahombiazana dia tsapa ihany koa ny tsy fahatomombanana samihafa, indrindra ny tsy fahampiany hoentim-manana rabola raha ampitahaina amin'ny fenitra iraisam-pirenena izay tokony ho aotra faingo 3 isan-jato ny teti-bolam-panjakana. Na eo azy zany rehetra zany dia misy ny tsirom-panantenana, mahavelom-bolo ny tsy fisalasalana amin'ny fampiasana ny haitao arakajy mirindra sy ny teknôlôjia avolenta eo amin'ny sehatry ny ady amin'ny kolikoly. Ohatra mivaingana amin'izany ny fampiasana ny hitoroka izay fitaovana manamora ny fitoriana tsy mitonona anarana, manoloana ny vina ampisitraka ny malagasy ny anjara masoandrony. Dia tsy miasa irery ny bianko satria afaka miantehitra amin'ny tantsoroka atolotry ireo mpisehatra iraisam-pirenena. Velom-panantenana koa ny birao no ny antoka fanohanana omeny be sy ny maro azy eo amin'ny fanatanterahany ny asany, ary indrindra no ny fiarah-mientany tsara sitrapo hamerenana indray eo amin'ny fiarahamonina ny hasina maha olo-pirenena vanona. Feno 20 taona tokoa amin'ity taona ity ny fifanarahan'ny firenena mikambana edina amin'ny kolikoly. Madagasikara dia anisan'ny firenena voalohany nanasonia an'io fifanarahana io. Dia ny taona 2024 ny lanina ny lalàna miady amin'ny kolikoly sy ny lalàna miady amin'ny famotsim-bola. Dia eo amin'ny miady amin'ny famotsim-bola io moa no adidinay sy andraikitray eto amin'ny samifinina 20 taona koa zany amin'ny herintaona io lalàna io izay efa novana moa tamin'ny taona 2024 noho ny fivoaran'ny fenitry ny gafy zany. Ny asan'ny gafy zany dia manangona ny antotam-baovao rehetra sy ny antotanisa dia mandinika sy mandalina ary manome fenitra izay tokony hampiarina hoentina miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny fampiororona. Dia io fenitra apetraky ny gafy io no mifameno amin'ilay fifanarahana iraisam-pirenena edina amin'ny kolikoly zany ka ahafahan'ny samifinina mandray sy mitondra anjara biriky amin'ny ady amin'ny kolikoly. Raha izay 20 taona izay ny resahana izay fitsirihana sy fanenjehana ny arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna tamin'ny kolikoly sy ny asa ratsy hafa zay no tena anjara biriky ny samifinina mba atao izay hampalemy an'ireo olon-dratsy mpanao asa ratsy eto Madagasikara ireo. Ny ady amin'ny kolikoly dia misy ny fanentanana sy fanabeazana, ao ny fisorohana ary ao ny fanenjehana. Rehefa tsy mitondra vokatra ireo na tsy mahafa-po ny vokatra dia anjaranay samifinina ny mitady hoe nankaiza ary ilay tombotsoa azo tamin'ny kolikoly izay natao. Roapolo taona no nanasiniava Madagasikara ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny kolikoly. 20 taona nanaova ny ezaka rehetra tamin'ny alalan'ireo paikady pirenena ny fandimby ny amin'ny hanatsarana ireo paikady rehetra amin'izany ady amin'ny kolikoly izany. 20 taona ihany koa no niezahana nametraka raha teo amin'ny rafitry ny fitsarana ny hoe isin'ny fitsarana mahomby amin'izany ady amin'ny kolikoly izany. Raha tany amboalohany dia ny chaîne pénale anticorruption no napetraka taty aoriana izy vao niova ho pôle anticorruption amin'ny endriny ankehitriny. Ao anatin'ny ady amin'ny tsy maty manota ary ao anatin'ny fiezahantsika ny hametraka ny fampiarana araky ny tokony ho izy ny lalàna no nanaovana izany pôle anticorruption izany. Fanatsarana no everina nametrahana ny pôle anticorruption ary tsy sanatria ho fampizarazarana ny fitsarana fa tena fanatsarana mba hahatonga ny fitsarana ho fanohitra lehibe ho amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Hiezaka hatrany ary mbola vonona hiezaka ny eto amin'ny pôle anticorruption sy ny ministera ny fitsarana manontolo ny amin'ny anaovana ny ady amin'ny kolikoly satria izany no lalana mba hisiny ny fiverenan'ny fatokisan'ny vahoaka bebe kokoa amin'ny fitsarana malagasy. Mampiavaka ny KNUK ny famerenana ny arena azo tsy ara-drariny ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny RAI no maefa izany eto Madagasikara. Fitsipika fototra hiadivana amin'ny kolikoly
zany hoe recouvrement des avoirs illicite zany na hoe fisotomana ny arena maloto eny ampelatana ampanao kolikoly a ny tombony azony tamin'ny fanaovana kolikoly a ary ny famerenana an'izany a amin'ny fanjakana malagasy. Ny antom-pisiny ty rafitra ty a dia anatanteraka ny paikady pirenena hiadivana amin'ny kolikoly a eto a Madagasikara. Ny tanjona dia tsotra, anamafy ny fanasaziana, ny fanenjehana ny trangana kolikoly a fanodikodonam-bolam-panjakana na ny fananam-panjakana sy ny famotsim-bola. Raha ataoko hoe amin'ny resaka fanagiazana ny renarena maloto reny a dia efa maromaro ny ataoko hoe compte zay voatazona ampelatana ny rafitra amin'izao fotoana izao efa misy 500 mahery zany compte banque zany a. Eo ihany koa ny fiarakodia isan-karazany a efa misy any amin'ny 200 mahery ihany ny voakasika an'izay zany a. Fa fanamby lehibe ihany koa ny resaka fifanarahana iraisam-pirenena satria nakatoa fifanarahana iraisam-pirenena antsika niverena ny are-pirenentsika eto an-tanindrazana satria raha antsika malala fa be da be raha tsy hiteny afa-tsy ny arena kibony tany a zay mivoaka atsokosoko ny firenentsika dia tsy maintsy miazakazaka ny rafitra mandrindra mandamina mametraka mihitsy paikady mazava mba ahafahany rafitra rehetra miady amin'ny kolikoly ahatratra ny tanjona ny amin'izany recouvrement des avoirs illicites zany. Ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ity fivoriana 10 amin'ny fivorian'ny firenena mpikambana amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena hiadiana amin'ny kolikoly ity dia fotoana ahafahana manao tomba ny 20 taona nampiarana ny KNUK sy hanomanana sahady ny paikady nasionaly ho an'ny 10 taona ho avy 524 530 na dia efa miasa daholo ary ireo rafitra rehetra hiadiana amin'ny kolikoly. Ny zava-misy niainana sy hita eny fotony dia mampiseho fa tsy mbola azo tsapahitanana ny fiantraikan'ny ezaka vita. Isaky ny 2 taona no mivory ireo firenena mpikambana amin'ity fifanarahana iraisam-pirenena hiadiana amin'ny kolikoly ity anaovana tomban'ezaka ny fampiarana azy. Koa zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ny fandraisany anjara amin'ity fivoriana 10 ity ahafahana misintona ireo traikefa mahomby avy amin'ny firenena hafa sy hampiroboroboana ny fiarah-miasa amin'izy ireo.